Tangala maitso dia coopérative an'olona vohofana manana tanjona ny ampamirapiratra amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fitondra asina ny mamalagasy fa najariana ny tontolo iainana ary ny fampiroboroboana ny fizahantany. Manana activité efatra ny tangala maitso ahafahana manatratra ny tanjona io. Ny voalohany zomany tangala, ny faharoa dia antanana, ny fahatelo klasy maitso ary ny fahefatra dimy sy fara. Ny zomantangala dia sehatra anankiray ahafahan'ireo mpandraharaha malagasy, izany hoe mamokatra an'ireo vokatra malagasy rehetra, ny aona, ny fanakalo ary ny fampizarana ireo traikefa. Izany hoe misy fampiratiana an'ireo vokatra ao. Matetika ny olona rehefa mpandraharaha malagasy dia mety hoe tsy manana réseau na contact, dia eo ny fotoana anankiray ahafahan'izy ireo mifanerasera. Eo ihany koa ny ahafahany miditra ao amin'ny main-tsena raha ohatra ka hoe mbola tsy légal ny entreprise na ny orinasany, dia afaka miditra izy amin'ny alalan'ny red zone izay miara-miasa amin'ny tangala maitso, karakaraina ny fisitaty sy ny domiciliation ny orinasa rehetra izay tonga rehefa zomantangala. Tsara patsihivina ihany anefa ny zomantangala dia isaky ny farany volana, zoma farany volana, isam-bolana misy foana. Klasy maitso zany dia programme fampianarana ny ankizy 0 ka hatramin'ny 12 taona. Misy fototra efatra ao amin'ny klasy maitso io, fototra efatra ampianarana an'ilay ankizy dia ny coutume sy tradition malagasy, permaculture, ny sport ary ny éducation financière. Ny dia-tanana indray dia hoentinay mandehandeha ianareo, izany hoe na orinasa ianareo na olon-tsotra dia misy ny dia-tanana karakarain'ny tangala maitso, izany hoe fitsangatsanganana amin'ireo vohitra 12 manakasy ny eto Antananarivo zany aloha hatreto, misy ihany koa ny eto Masina, fa ny eto Antananarivo aloha no tena horesantsika, izany hoe mandeha ianao ataonay ohatran'ny tsy mbola tany amin'ireo vohitra ireo mihitsy ianao na dia efa tany raha satria amin'ny fomba hafa ny ijerentsika an'izy ireo, izany hoe sady mamboly isika no mijery vakodrazana, misy sakafo nentim-paharazana malagasy ihany koa ho hitanareo rehefa manjifana izay hoe dia-tanana izay ianareo. Ny tokony atao raha ohatra ka hoe te hanjifa ny tolotry ny tangala maitso, izany hoe ny zoman'ny tangala ve sa ny dia-tanana ve mety kokoa aminao sa ny klasy maitso, dia tsotra arahanao tsy tapaka aloha ny page Facebook ny tangala maitso izay eto amin'ny Facebook mazava ho azy. Ny Instagram ihany koa dia efa misy ao ny LinkedIn ho an'ireo izay hoe CSP plus, eo ihany koa ny fahafahana mijery ny vokatry ny tangala maitso ao amin'ny YouTube, dia azonao atao tsara mihitsy ny mandefa afatra miafina. Na ihany koa miantso ireo laharana tarbia izay misoratra ireo dia misy mandray anao foana eo ny tsaratsara aloha mandefa somaiso mialoha ianao dia efa liny tokony andraikitra amin'ny pejy. Zomantangala, Tangala, Zara, atao librairie.